Feno fifaliana ny fo, afaka miantrano, afaka mifankahita, mifampahery amintsika tsiraray avy indray ao anatin'ilay loha FDB hoe izaho no izay fanirian'i Jesosy indrindra hampahafantatra ny tenany amintsika tsiraray avy. Fahafantarana manokana mba ahafahana manana fifandraisana aminy ao amin'ny famonjena izany. Efa nisy zana-doha hevitra vitsivitsy ny rahantsika teto niaraka tamin'ny pasteur Andriamparatiana Fanera. Ndeny hoe izaho no mofinaina, izaho no fahazavana. De manana zana-doha hevitra indray tsika androany koa sady miarahaba anao mpanaraka ny fandarana no mandray am-pitiavana ihany koa ny pasteur Andriamparatiana Fanera. Tonga soa indray atao anatin'ny fandarantsika tompoko. Miarabanao namana Dino ary manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa. Eny ary avy niresaka ny hoe mofinaina isika izay tena iankinan'ny ain'ny olombelona mihitsy ary amonoan'ny tena mihitsy ny fitadiavana sy fikatsahana izany. Niresaka ihany koa ny amin'ny fahazavana izay antoka izay ahafahana mihetsika mahita ny lalak'izorana, mandray ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina ihany koa amin'ny alalan'ny fahazavana. Ary Jesosy no manohatra ny tenany amin'izay fahazavana izay eo amin'ny fifandraisantsika am-pitiavana aminy. Manana tombontsoa indray tsika androany hitondra zana-doha hevitra vaovao. Inona indray ary no resantsika ny Beno? Ya, afehantsika ihany fa anankifito no anehoan'i Jesosy ny tenany ao amin'ny filazantsara ny Jaona misy azy. Fito. Zay zany le hoteniantsika sy ho fantarintsika hoe iza moa Jesosy ary ahoana ny vono anehoany ny tenany sy ampahafantarany ny tenany amintsika. De izay le lohahevitra lehibe hoe hoy Jesosy izaho no dia misy anankifito izy. Ny voalohany ny tenainao teo hoe mofinaina. Marina tokoa zany satria io zany manahirana ny olona ny resaka hanina, fivelomana sy ny sisa. De io no nanombohan'i Jesosy fampahafantarana ny tenany hoe izany no mofinaina e. Izaho no tena mofo velona izay nidina avy any an-danitra izay manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ka io mofo eto an-tany ara-baka teny, io hanina fivelomana izay manahirana anao io, izaho no miantoka an'io. Zay ny hafatra tena tiany Jesosy ampiteny amintsika, mampahafantatra ny tenany amintsika izy hoe izy no miantoka ny fiainantsika. Zay le hoe mofinaina izy, sady zay? Dia miniditra indray tsika amin'le faharoa zany de hoe mazava satria na dia efa anatin'izay manana izay antoka ny fiainana zay aza amin'le hoe mofinaina, fivelomana, hanina sy ny sisa, kanefa ao anatin'ny maizina, ao anatin'ny aizina dia hafahafa ihany, tsy tanteraka, tsy feno lay fiainana zany. De ny faharoa zay nampahafantaran'i Jesosy ny tenany de fahazavana. Izaho no fahazavana. Ka mba tsy hahatonga antsika ao anatin'ny aizina na de hoe efa mandray an'le mofinaina tsika. Zay le izy namana tenao hoe efa nandray an'le mofinaina ianao kanefa ianao mbola mitoetra ao anatin'ny maizina dia tsy mety. De ny faharoa zany dia Jesosy no fahazavana. Hitantsika zany fa mifandray daholo zany izy ireo ary ohatran'ny hoe misy inona moa ny ilazantsika anazy, fifampitohizana, fito lôjika sisa ny fiteny anazy, fifampitohizana sy fifandraisana ireo fampahafantaran'i Jesosy ny tenany amintsika. Eto zany zao fahatelo namana Dinao de amin'ny Jaona toko 10:15. Jaona toko 10:15. De zao no vaky ny teny dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izaho no vavahadin'ondry. Eto indray zao Jesosy dia mampahafantatra ny tenany amintsika fa izy no Vavahadin'ondry. Vavahadin'ondry. Zay tsara, mofinaina, mazava, vavahady. Jesosy no vavahady. Rehefa mazava amintsika ny zavatra rehetra, rehefa mandray an'le mazava tsika, rehefa mandeha eo amin'ny mazava isika dia miditra amin'ny vavahady. Miditra amin'ilay vavahady. Miresaka vavahady tsika.
Inona ny tiany olazaina amin'izany? Inona ny tiany Jesosy ho ampitaina amintsika sy ampahafantarantsika raha izy no vavahady araka ny teny Jesosy? Ndao tsika mamaky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:5-10. Jaona 4 ka ny 9:10. Zao ny vaky ny teny. Jaona 4:10. Manana ondry hafa zay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa de tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andihany ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Misy hafatra lehibe ao anatin'io mbola ho toizantsika ny lohateny tafiditra ao anatin'io toko sy andinina io. Fa raisitsika zany ny namanadinao le hoe manana ondry hafa izay ivelany tsy amin'ity Vala ity vala ity aho ho Jesosy. Misy vala zay zany le izy, vala na toerana zany zay ambolin'i Jesosy ny ondriny. De hoy Jesosy hoe manana ondry hafa zay mbola tsy tafiditra ato aho, mbola tsy am'ty vala ity. De hoy Jesosy, ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feoko, ary ho tonga andihany iray. Matetika namanadinao fandraisana an'le hoe vala de hoe fiangonana. Ny vala de fiangonana. De zay rehetra tsy tafiditra ao am-piangonana zany de hoe any ivelan'le vala. Fa zay izy hoe mila tadiavina ny olona, mila hoentina ny olona ho ao am-bala. De hoe fiangonana le vala araka ny fahazahoana azy zany. Ary zay ihany koa mahatonga an'ity fiheverana ity hoe raha raisina zany hoe fiangonana le vala, de zay mahatonga an'ity fiheverana ity namanadinao hoe tsy mahazo miovaova ino si Fiangonana. hoe raha ohatra hoe tao fiangonana anankiray izy dia lasa nivavaka tana fiangonana anankiray dia le mpitandrina moa zany, le mpitandrika le fiangonana zany mampianatra an'izay tena manamafy an'izay am'le mpivavaka ao aminy hoe ahoana moa zany le fomba fitena anazy, Mivoaka ny vala. mivoaka vala, niova finoana. Zay le izy hoe miala tamin'ny finoana na hoe niova finoana, niova finoana, niova fiangonana hono zany le olona dia lazainy hoe niova finoana hono zany, na hoe nivoaka vala. Ndao mamaky ny ten'Andriamanitra sika, inona ny tiany Jesosy ho lazaina hoe le vala? Satria any amin'ny 1:10 amin'ny toko 10 mantsy izy de misy manamafy an'io resaka hoe vala io izy. Sady zay fa ndao vakitsika Jaona 4:17 zay efa mahazatra antsika ho toy ny ten'Andriamanitra io. Le teny Jaona Jesosy 4:17. de ny 17. 17. Ary araha andeha aho, Andeha hanamboatra ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, de ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Zay. Io zany le vala izay anamboatra toerana ho anareo aho zay Jesosy. Anamboatra toerana ho anareo aho. De ho avy indray ka handray anareo Ho any amiko. ho any amiko, ho any am'le vala io. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Aike zany le vala dia lay toerana zay hitoeran'i Jesosy. Ara-baky teny io sady misy heviny ara-panahy ihany koa. Hoe ao am' Jesosy ianao zany, ara-panahy ao am' Jesosy, ao am' vala ianao. Satria ao am'izay toeran'i Jesosy no hitoeranao ihany koa. Ka raha ohatra raisitsika hoe fiangonana le vala, fantaniana petrako, ao ve Jesosy? Ao amin'io toeran'ny fiangonana io ve Jesosy? Mitoetra ao ve Jesosy? Ara-panahy. Satria zay zany le voalazan'i Jesosy eto, izay toerako no hitoeranareo koa. Ka zay ondry hafa zay mbola tsy miara mitoetra am' Jesosy, mbola tsy miara mitoetra am' Jesosy, de zay le teny Jesosy hoe ondry hafa ivelan'ny vala. Ivelan'ny vala. Amafisika le izy amin'ny Apokalipsy toko 2:20. Apokalipsy toko 2:20 ka ny 4:20. Zao ny vaky ny teny. Sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna.
Eto ndray zany de milaza ny apokalipsy hoe aiky hoe misy tanàna misy vavahady de misy vavahady de idirana sady zay mahafinaritra ny baiboly sabatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina aiky zany ao am'le tanàna ao le tanàna zay idirana misy hazonaina ao am'le tanàna zay ny hoe sy idirana vavahady ao an-tanàna de ny fomba idirana am'le vavahady ny fomba idirana ao am'le tanàna zay misy hazonaina ao amin'io tanàna io Jesosy ny vavahady zao izy ny vavahady sady zay le izy de any amin'ny Genesis toko 7:7 Genesis ketsika toko 7:7 de milaza hoe inona kay zavatra niseho rehefa nanota i Adama sy Eva ny olombelona zany. Genesis toko 7 ka ny 7:7 eny noroahiny ny olona ary nampitoerany tany atsinanan'ny sahedena ny kerobima sy ny lelafo ny sabatra mihebiheby iambina ny lalana mankany amin'ny hazonaina. Natao inona ny olona ozy izy noroahina nesorina tao amin'le vala le olona ny olona nesorina tao amin'ny vala ny olona noroahina nesorina tao amin'ilay tanàna le lazain'ny apokalipsy hoe misy hazonaina nesorina tao le ny olona zany dia nasiana mpiambina mety idirantsika kely zay rehefa avy eo nasiana mpiambina miambina ny lalana makany amin'ny hazonaina satria ao am'le vala ao am'le toerana misy hazonaina ao de rehefa nanota ny olona dia nesorina noroahina ny ala tao ny olona ny fomba iverenan'ny olona indray ao amin'io toerana io zay misy hazonaina ao amin'io toerana io ka ahafahany tafiditra ao amin'io toerana io indray Jesosy vavahady azo namanadinao tsara am'zay zao le tena afatra tiany Jesosy hoe zany vavahady izy raha iverina ianao de amin'ny alala raha iverina ao amin'io toerana io ianao raha te hiditra indray ao amin'io toerana io ianao zay misy hazonaina ao ka hanana fahefana amin'ny hazonaina de zany no hidiranao ndao amaky ten'Andriamanitra any atsika ao amin'ny Matteo toko 7:17 Matteo toko 7 ny 17 sy ny 17. Tena miteny mihitsy Jesosy zany zao ao amin'io Matteo toko 7 hoe midira amin'ny vavahady raha fanirenao ny ho tonga amin'io toerana io zany le vala moa zany zay misy hazonaina ao zay miara-mitoetra am' Jesosy satria zay toerako no itoeranareo koa izy Jesosy ao am'le valane zany de miteny Jesosy am'le Matteo toko 7:17 Matteo toko 7 ny 17 sy ny 18 midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy zay eo zany zao mazava le teny Jesosy hoe midira amin'ny vavahady makany amin'ny fiainana vavahady makany amin'ny fiainana io ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana makany amin'ny fiainana Jesosy anie le fiainana hitatsika zany raha tena fandray dahomifaningotra mihitsy le izy tena faningotra satria hojereo atsika aoriana kely eo Jesosy koa anie le fiainana de lalana koa zay izy miteny lalana izy eto Jesosy koa anie le lalana feto zany aloha raha isika le vavahady izy ny vavahady de miteny Jesosy hoe midira ny vavahady ianareo sady zay midira ary io vavahady io manao io vavahady io eto izy ety le vavahady midira ny vavahady ety tery zany ny tery tsy tena hidirantsika lala zay namanadinao fa misy fanazavana azomena fotsiny tokany any lay teny Jesosy manao hoe raha misy ty anaraka dia aoka izy andany tenany ka anaraka zay andany tenany dia misy teny Jesosy maromaro mitovy am'izay ary manamafy an'izay ihany hoe raha misy tsy mafoy ray sy reny anabavy sy sisa dia tsy mendrika ho ahy
sady zay inona le lazain' Jesosy eo amin'ny matoto fafito hoe tera le vavahady tsy malalaka be io ka hoe de ndao hiditra daholo fa aika misy fahafoizan-tena ao, misy fandavantena, misy zavatra takinao raha te ho tafiditra ao ianao de misy zavatra takinao zay le hoe ety le vavahady fa malalaka ao izy zay nentenay Jesosy malalaka sady lehibe makany amin'ny fahaverezana, lalana makany amin'ny fahaverezana, tsisy manery anao, tsisy nininona takina aminao, manao zay azo ny tianao atao, sisy malalaka be fa makao am'le vala ka miditra am'le vavahady tery le vavahady ety le vavahady. Ndao toizantsika amin'ny fanazavana ary jaona toko 10 velona amin'ny jaona toko 10 am'izay tsika dia ndao vakitsika ny andinin'ny voalohany fa inona no mahatonga Jesosy milaza any amin'le Matio toko 7 hoe midira amin'ny vavahady tsy maintsy miditra amin'ny vavahady sady zay mba raha te ho tonga anana fiainana ianao. Jaona toko 10 ny andinin'ny voalohany. Jaona toko 10 ny andinin'ny voalohany. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ao amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Mazava teny Jesosy ary mazava koa le Baiboly zay mahatonga Jesosy miteny hoe le valany misy vavahady zareo sady zay ohatra ny hafahafa koa namana dino raha hoe misy vala nefa tsisy vavahady inona moa zany ny ilana le vala rehefa tsisy vavahady fa afaka hidirana idirana sy voahana izy malalaka be sady zay fa le vala kay misy vavahady le vala sady zay de Jesosy le vavahady de le vavahady io ety io vavahady io de miteny Jesosy hoe midira amin'io vavahady ety io no dirana fa tsy le malalaka be zay makana amin'ny fahaverezana de miteny izy eto zay tsy miditra amin'ny vavahady fa mananika amin'ny fefy, mananika ny fefy de inona izy mpangalatra sy jiolahy. Zay mahatonga Jesosy ry havana malala miteny hoe zany vavahady tsy maintsy amin'ny alalako no hidirana ao amin'le vala tsy tsinona fa ny fiainana mandrakizay tsy maintsy amin'ny alalako sy Jesosy no hidiranao fa raha tsy miditra ao fa mananika fefy ianao de mpangalatra ianao jiolahy ianao sady zay ndao vakitsika ny amin'ny jaona toko 10 ihany dia toizantsika ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 4. Jaona toko 10 ny andininy 2 hatramin'ny andininy 4. Zao no vaky ny teny fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandro ny ondry ary izy no voan'ny mpiandro vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary zay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy de melo azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Mbola hidirantsika any amin'ny fandarana manaraka any lohateny zay hodiniantsika le hoe mpiandro ondry. Jesosy mpiandro sady izy ny vavahady izy koa mbola mpiandry sady zay fa eto namana dinao de misy zavatra voalazana eto amin'le andiny 7 hoe ary izy no voan'ny mpiandro vavahady. Misy mpiandro kay le vavahady hafa ny vavahady de hafa le mpiandro vavahady sady zay ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka ary efa mamoaka ireo rehetrareo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria malala ny feony. Verantsika any amin'le jaona toko 7:17 ny fiainana amin'rak'izay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy. Mahafantatra fa Jesosy no vavahady zay hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'le toerana zay omany Jesosy. Izy ny vavahady zay hidiranao zay mananika ny fefy ka tsy miditra amin'le vavahady dia mpangalatra sy jiolahy. Sady zay ndao ara finim-pitentsika ny afatra ary ao amin'ny vakitsika amin'izay jaona toko 10
dia ny andininy fahasivy. Zafady Jaona 10 ka ny andininy fahasivy. Izao no vavahady, raha izany ho idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Mazava ry havana malala amafisin'i Jesosy. Ao amin'ny andininy fahafito izy dia milaza hoe izao no vavahadin'ondry sy Jesosy. Satsy aike le vavahady io vavahadin'ondry de le toerana valan'ondry. De ny mitondra ny mitarika ny ondry hiditra sy hivoaka ao mpiandro ondry, mpiandro tsara. Jesosy daholo za rehetrarehetra za. Izy no vavahady sady izy ny mpiandry sady izy no manamboatra an'le toerana. De izy koa no mbola hiara-monina am'le ondry ao amin'le toerana io, zay toerako no hitoerana rankio hozy Jesosy. Fa ny raisika eto namana dinao amin'ny andininy fahasivy de le teny Jesosy manao hoe raha izao no hidiran'ny olona dia aninona izy? Hovonjena izy. Hovonjena izy. Raha izao izy Jesosy, izany vavahadin'ondry, izany vavahady. Raha izao no hidiran'ny olona dia hovonjena izy. Ndao vakitsika io teny io, tokisy andiny io amin'ny dikateny iombonana. Dikateny iombonana eto Madagasikara, Jaona 10 andininy fahasivy. Izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia hovonjena izy. Zafady. Dikateny iombonana. Jaona 10 ka ny andininy fahasivy. Zay tsy hoe hafa akory zany le hoe baiboly dikateny iombonana, tsy hoe baiboly hafa zany fa mazava kokoa zany ny nandikana an'ilay teny avy amin'ny teny grika, mazava kokoa ao amin'ny baiboly dikateny iombonana. Resaka dikateny zany izy io no tena marina fa tsy hoe baiboly hafa akory na ohatran'izany. Dikateny iombonana eto Madagasikara andininy fahasivy, Joany 10 zany Izao no vavahady, ary raha amin'ny alalako no hidiran'ny ondry dia hovonjena izy, ary ho afa miditra sy mivoaka ny vala sady hahita tanimbilona. Mazava le teny mazava tsara mihitsy. Izao no vavahady, raha amin'ny alalako no hidiran'ny ondry dia hovonjena izy. Aike zay zany Jesosy le azafady, aike zay zany namana idinao le hoe midira vavahady ianareo zay Jesosy. Midira vavahady eto ianareo. Raha izao no hidiran'ny ondry Hovonjena. de hovonjena izy. Aike zany atao amin'le dikateny iombonana, raha amin'ny alalako no hidirana. Amin'ny alalan'i Jesosy no hidirana. Zay ke dika le hoe miditra am'le vavahady ianao amin'ny alalan'i Jesosy. De io no manamafy. Hitantsika zany le Jaona 11 tokisy andiny mazatra antsika mbola hotiniantsika any amin'ny lohateny manaraka any le izy hoe tsy misy olona makana amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Afa-tsy amin'ny alalako ho Jesosy. Izany lalana sisisy. Tsy misy olona makana amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy olona tafiditra amin'ny valan'ondry raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Zay zany le izy havana malala. Tsy misy olona, tsy misy ondry tafiditra ao anaty koa moa zany hoe misy ondry tafiditra tao amin'le valan'ondry nefa tsy niditra tao amin'le vavahady. Fomba ahoana na tafiditra an'le ondry ao? Asa na tsipy avy aty ela hoe tonga de atsipy tonga de milatsaka amin'ny anatin'le vala ve? Fa amin'ny alalan'ilay vavahady de tsy iza fa Jesosy no hidirana ao amin'ilay valan'ondry. Mahafinaritra na dia samy manana ny heviny aza lay izaho anazavan'i Jesosy ny tenany de tsy azo saratsarahana satria tena mifampiankina, mifamatotra izany rehetra izany. Manapetra ny fotoanantsika na de mola mamy de mamy aza ny fiarahana pasteur ndao apetraka ambavaka indray ary ny fizarana iny. Ya, fitiantsika amin'ity tokisy andininy farantily izy namana dinao zay tena mamitina ary manazava an'izay le teny Jesosy hoe raha amin'ny alalako no hidiran'ny ondry de hovonjena izy amin'ny alalan'i Jesosy. Izy le vavahady. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 Fevra andininy 12 ny misy azy. Asan'ny apôstôly
toko fahefatra ny andininy fa roambe folo. Tena mamitina an'izay mihitsy ary manamafy an'izay hoe amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany tompoko no ahafahana miditra ao amin'ilay valan'ondry amin'ny alalan'i Jesosy satria izy ihany vavahady. Tsy misy vavahady maro tsy misy vavahady maro ka hoe ty vala anankiray ty a de misy vavahady avy ato de avy ato de avy ato de avy ato afaka idirana avokoa. Raha ihany vavahady raha ihany de tsy maintsy miditra eo de tsy iza fa Jesosy lisa. Amafisin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra andininy fa roambin'ny folo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azontsika famonjena. Zay tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa, tsy misy vavahady hafa nomenantsika afana miditra ka azahoana famonjena. Tsy misy famonjena, tsy misy vavahady hafa afa-tsy Jesosy. Zay zany io namana tena. Ary tsy hitanao fa tsy mitombona mihitsy zany le fomba fiteny hoe atanjona raha ihany hoe ny vala idirana raha ihany fa ny lalana maro ary ny vavahady koa angamba mety hoe maro ve? Tsy haiko. Tokana ny vavahady Jesosy iray ihany. Raha iza no idirana de ho vonjena izy. Fa zay tsy miditra amin'io vavahady io de mpangalatra sy jiolahy. Ndao hoe tsika mbavaka zany ten'Andriamanitra zany ravana malala ka mba ho tafiditra ao amin'ilay vavahady tsika, hiditra ao amin'ilay vavahady ka ho tonga ao amin'ilay valan'Andriamanitra. Ivavakantsika raina sy any an-danitro misaotra ny amin'ny famarinany teninao. Jesosy Kristy manomana toerana ho anay ianao ary tianao mba ho tonga any aminao, any amin'izay toeranao izay rehetra dia nampahafantarinao anay fa ianao no vavahady, ianao no idirana any amin'izany fanjakany lanitra izany, ianao no idirana any amin'izany fiainana izany ka tsy maintsy miditra amin'ilay vavahady, tsy maintsy amin'ny alalanao irery ihany no ahafahana miditra sy ho tonga any amin'izany fanjakany lanitra izany. Tsy misy vavahady hafa afa-tsy ianao Jesosy Kristy. Ampio izay mba hanapa-kevitra hiditra amin'izany vavahady izany ary hanaiky ny iain'ny feonao ary anaraka anao de ho tarihinao de ho tonga ao amin'ny valanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De ankasitrahanay ny faharetanao nanaraka raha mifarany ny fandarantsika isaorana ihany koa ireo namana teknisiana izay nanao ny entsio zavatra nampifandray antsika tamin'ny feo tamin'ny sary ary dia mamy fotoananao manaraka indray ny pasteur Andriamparatiana Fanera izay ny vahiny tamintsika androany nitondrany hoe izaho no vavahady nondry. Mbola manana zanatao hevitra mahafinaritsika manaraka koa zadonona ny fiaonantsika samotain'Andriamanitra.